Ifaliana ho anay Jesosy no nentinao indray mitanila eto amin'ity toby lehibe Ankara-Malaza ity, mba hampahafantaranao izay andehananay dia ny fiantsoana izay efa niantsoana ho anay. Ao anatin'izany indrindra mbola iresanao anay amin'ny alalan'ny teninao fa zanakao izay, ary tsy misy hafa amin'izany mahazanaka izany fa tena iray tokoa. Mamelà ny elokay Tompo, mamindrafo aminay amin'izay fiviliviliana rehetra miseho amin'ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainanay mpanomponao. Da io ny teninao ianaranay amin'ity maraina ity, ho teny ampahery ny finoanainao, mangataka ny fitarian-dalana avy amin'ny fanenao masina izay, fa tsy nitakatry ny saina maha olombelona anay na ny fanazavana na ny fandraisana ny teninao. Ny anaranao Jesosy angatahanay izany tombavaka izany. Amen. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, misaotra an'Andriamanitra indray isika fa mbola nahazo ity isan-keritaona fa 470 ny toby lehibe Ankara-Malaza ity, dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tafahaonay eto indray. Andriamanitra ny fiadanana omba sy hitahiantsika mianakavy. Fampianarana soratra masina fahatelo no anjarantsika eto, izay nalaina ao avy amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko 4, vakina manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Efesianina toko 4 ny 9 ka hatramin'ny 9. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izao mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, amin'ny fanatetena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharo-po mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra hamenoany ny zavatra rehetra. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-pesy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraka ny hevitry ny famotahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana, ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha
dia Kristy. Izy no hitomboan'ny tena rehetra, izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompoany isan-tonony, araka ny fiasany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy, ka ampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Amen. Io ten'Andriamanitra io dia ny fitinina amina lohahevitra anankiray manao hoe ny firaisan'ny finoana vokatry ny fanahy masina. Ny firaisan'ny finoana vokatry ny fanahy masina. Mahagaga ry havana ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra tamin'ireo ray aman-drenitsika tany aloha ao anatin'ny fiangonana Luterana Malagasy indrindra no resahany izany. Fa raha nanome anarana ireo samy fampikambanana ao aminy izy dia afa manokana ny anarantsika zanaky ny fifoazana. Fa raha notononina hoe fikambanana ireo samy fampikambanana hafa, ny ansika fifoazana kosa dia notononina mazava hoe firaisan'ny fifoazana. Izay adika amin'ny teny malaza hoe fifilina. Zany dia tsy zavatra tonga ho azy, ary misy antony lehibe amin'ny fiainan'ny fifoazana, fiainan'ny fiangonana. Tsy hevitra avy amin'ny saina maha-olombelona ansika fotsiny ihany na ireo ray aman-dreny tany aloha, fa hanambarana mazava tsara fa ao amin'ny fifoazana irery ihany no ahazahoana antoka ny hiainan'ny fiangonana amin'ny fampiraisana marina ny finoana. Fanontaniana iray lehibe izay mipetraka amintsika manatrika ity isan-taona ity nefa ny hoe mbola miazona, mbola miaina amin'izany firaisan'ny finoana vokatry ny fanahy masina izany, izay maha izy azy ny fifoazam-panahy eto Madagasikara. Mbola miaina izany ve isika ankehitriny? Omenasika ity fanevana isan-taona ity ry havana hoe mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana, mba ho eritreretintsika mianakavy, hodinintsika lalina eo amin'ny fiainansika andavanandro, tsy amin'ity isan-taona ity ihany fa amin'ny fiainana izay hiainansika, ho fampaherezana izay mbola miaina sy mandeha amin'ny fiantsoana izay niantsoan'ny Tompo azy zany, ary fampibebahana ireo izay efa nivily ka niala tamin'ny fiantsoana azy. Eny, ho fandresehan-dahatra izay mbola misalasala sy tapa-kevitra ny hanohina ny antso izay efa niantsoan'ny Tompo azy. Endrika maromaro no azo anehoana sy anazavana izany hoe fandehanana mendrika ny fiantsony izany. Fa anankiray amin'izany izay ho resahisika amin'ity maraina ity dia nitandrovany zanaky ny fifoazana ho toy ny anak'Andriamaso ny firaisan'ny finoana vokatry ny fanahy masina. Amin'izany dia tsy ny ampiorina sy ampahatanjaka ary ampahery ny finoana ihany no kendrena, satria ny zava-misy amin'izao fivorena masina iainansika izao dia mihamafana sy mihamitomy mandrakariva ny finoana, kanefa tsy izany ihany no kendrena fa ny hananansika koa fiatrehana ireo fahavalon'ny fifoazana. Fantatsika rehetra fa manam-pahavalon'ny fifoazana eto Madagasikara, fahavalo izay mandraona sy mitady hamono ny fiainana sy ny asany,
ka ny firaisamposika ny firaisansika tanteraka no antoko handresena izany. Tsy ho resy isika raha miray ny tafika. Andinika izao loha hevitra izao sika dia ireto hevitra anankiroa lehibe reto no ensika manazava azy. Voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina no andraisasika loha hevitra hoe ampiraisy ny fanahy masina amin'ny finoana iray isika na dia maro aza. Ampiraisy ny fanahy masina amin'ny finoana iray isika na dia maro aza. Amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo no iraisasika loha hevitra anankiray koa manao hoe ampiraisy ny fanahy masina amin'ny fanompoana iray isika na dia samy nomena fanomezam-pahasoavana maro samihafa aza. Hoseresika ny lohahevitra voalohany. Ampiraisy ny fanahy masina amin'ny finoana iray isika na dia maro samihafa aza. Manomboka amin'ity toko faefatra amin'ny epistilo any Efesiana ity ravana no hiresahana indrindra ny fampiarana ny fampianarana fototra izay no azavain'i Paoly amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo. Dia ny asan'Andriamanitra mahagaga eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany izany. Manomboka eto amin'ny toko faefatra no andraisana ny vokatra zany asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy zany. Satria ny tena fahazahoana ny fampianarana marina dia sy ny fahalalana ara-saina ihany, fa ny tena fahazahoana azy dia izy hiainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Paoly no miteny amin'ny andininy voalohany, mangataka aminareo aho mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo. Any am-pony zay Paoly no miresaka ary no hoe mangataka dia azo adika tsotra hoe mananatra anareo aho na koa hoe manoro hevitra anareo aho na ny hoe mandidy anareo misy aza. Raha ilainy zany mba handeha mendrika ny fiantsoana izay efa niantsoa ny tompo ansika, ary izany fandehanana amin'ny fiantsoana zany no manambara ny mahafiangonana velona azy eto amin'izao tontolo izao. Ilay fiantsoana ho amin'ny fifamonjena izay iantsoan'Andriamanitra ansika hoe avia, toy izay andehanasika sy azakazasika tao Karamalaza. Ilay fiantsoana izay iantsoana ny Jesosy ansika ho amin'ny fanompoana ka ilazany ansika hoe mandehana, dia izay izy roa asika ho vavolombelona zany. Eo indrindra no sy maintsy hiaina ny fiangonana amin'ny maha fiangonana masina azy. Manazava ny maizy azy ny fiangonana i Paoly amin'ity andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ity. Ary izany dia hanambarany Paoly mazava tsara fa na dia ahitana olona samy hafa karazana sy samy hafa fiaviana aza ny fiangonana, dia ambara fa tena iray izy, tokana ihany izy eo anatrehan'i Jesosy. Ny teny hoe iray eo amin'ny andininy faefatra indrindra izay niavian'ny hoe firaisana dia tsy dia azo adika loatra hoe mitovy, tsy dia izay loatra ny heviny, fa adika marindrano hoe tokana. Ary tsy misy afa-tsy tokana. Ohatra, raha milaza Paoly hoe iray ny batisa, dia tsy tokony ho adika hoe mitovy ny batisa, fa tokony ho raisina kosa hoe iray ihany ny batisa, ka ekeny ny rehetra ny fahamarinana dia ilay atao amin'ny anaran'Andriamanitra iray sy zanaka ary fanahy masina, ary tsy azo averina indroa na intelo na inefatra zany. Miverina impito
io teny hoe iray io amin'ity perikopa anjaratsika eto ity. Ny telo voalohany dia manambara an'Andriamanitra, iray ny fanahy, iray ny tompo, iray ny ray. Ka azo hitarafana sahady na dia tsy mivantana aza ny amin'ny trinité masina zany. Ary ny efatra kosa dia ilazana ny fiangonana, iray ny tena, iray ny finoana, iray ny batisa, iray ny fanantenana. Ka azo hieritreritra sahady ny amin'ny fielezan'ny mino amin'ny vazatany efatra, ka ampiraisina sy atambatra ho iray amin'ny finoana any Jesosy tokana, toy izay miseho eto Karamalaza amin'izao isan-keritaona izao. Samy manana ny fiaviantsika amin'ity lafivalon'ny nosy ity. Eny, misy aza any ampitan-dranomasina kanefa dia atambatra ho iray, tsy misy avahana fa ankonana iray rehefa tonga eto. Amin'izany maha iray ansika ao amin'ny tompo zany dia misy hevitra anankiroa zay entina manazava azy ity. Voalohany amin'izany, ao amin'Andriamanitra irery any no loharano ipoiran'ny firaisan'ny finoana. Tsy vokatry ny fisainana maha-olombelona zany, ary tsy azo eritreretina amin'ny saina maha-olombelona na oviana na oviana, fa asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ka nampidiriny ao anatintsika mba ho fiainansika izany ny firaisan'ny finoana izany. Izany hoe ny maha izy azy an'Andriamanitra mihitsy no loharano velona ipoiran'ny firaisan'ny finoan'ny fiangonana na ny firaisan'ny fifoazana sy amaritana ny endrika isehoan'izany firaisana izany ary ny roboroboany sy ny haretana. Ka na dia tsy voalaza eto aza ny amin'ny hoe trinité masina, ny amin'ny mahatelo izay iray an'Andriamanitra, dia io indrindra no fototra anazavana ny firaisan'ny finoana vokatry ny fanahy masina. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:1, andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Jaona 7:1, andininy 1:20 sy andininy 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko, ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba inoany izao tontolo izao fa ianao nanirakahy, izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao efa nanirakahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Amen. Tokana ny Andriamanitsika, ary eo amin'izany mahatokana n'Andriamanitra izany no ahitavana ny persona telo, dia ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy azo zarazaraina ary tsy azo atokotoko izy. Tsy azo tononina hoe Andriamanitra telo na oviana Andriamanitra, fa Andriamanitra iray ihany izy. Kanefa ao amin'izany maha izy azy iray zany no misy ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ka ny ray dia simba ny zanaka ary ny zanaka dia simba ny fanahy masina. Zava-miafina sy takatry ny saina maha-olombelona tahaka izany no ampenarin'Andriamanitra ansika amin'ny alalan'ny fanahiny amin'ity hoe firaisan'ny finoana vokatry ny fanahy masina ity. Ka lesina azontsika izay mianatra ny trinité masina, lesina lehibe izay azontsika amin'ny fanekempinoana
ny amin'izany anekesika n'Andriamanitra miray telo zany ny hananansika firaisan'ny finoana, hananansika fo miray, saina miray, ary fomba fiasa izay tsy misy mifanilika. Zany indrindra no endrika ny ho anazy, ary fo feno fitiavana no mahay manatanteraka izany fiombonana masina izany. Ty dia azo oharina indrindra amin'ny simenitra sy ny fasika izay ataon'ny mpanao trano. Rehefa manangana rindri-trano vita amin'ny biriky na ny parpaing na ny moellon ny mpanao trano, dia ny simenitra izay afangaro amin'ny fasika no mampitambatra ireo biriky na parpaing na moellon ireo mba mafy. Ary rehefa vita ny rindri-trano dia mbola izany simenitra izany ihany koa no andalorana azy ety ivelany sy ao anatiny mba sy ho hita ny endrik'ilay fizarazarana izay narafitra ao anatiny. Azontsika mitahina amin'izay tian'ny Paoly lazaina ao amin'ny Efesianina 2:9-20 zany. Sitrak'Andriamanitra ny hiainansika zanaky ny fifoazana, hiainansika fiangonana amin'izany maha izy azy an'Andriamanitra zany, ka niray ny oam-ponsika ny fanahy masina, ary izany fanahy masina izany no mitarika sy miazona ansika ho amin'ny fiombonany finoana, ka sy ho zarazaraina na hanavakavahana na iza na iza. Izay mbola te hivelona ny fanavakavahana, izay mbola te hivelona ny fisarazarahana, dia azo lazaina sy azo tenenina eto fa sy ilay loharano velona izay lazaina teo aloha, dia ilay Andriamanitra miray telo mihitsy loharanony finoana, ary sy ny fanahin'Andriamanitra, ilay fanahy mitarika ho amin'ny fampiraisana, no fanahy miasa amin'izany lolo zany. Efa noravany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny efitra mampisaraka ansika amin'Andriamanitra sy ny efitra mampisaraka ansika amin'ny namansika. Koa izay mbola te hitady zarazara, izay mbola te hitady hiavakavaka, dia ambara fa mandrava ny hazo fijalian'i Jesosy izy, araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina 2:4-20. Ny lafiny faharoa dia ity: lasa natonga fiaina ny olona izay itoeran'ny fanahy masina ny firaisan'ny finoana. Efa voalaza teo aloha fa asan'ny fanahy masina, asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izany, kanefa manjary ho fiainan'ny olona izay nandray sy hotorian'ny fanahy io ny fankatelemana ny firaisam-pinoana. Ary izany no lazain'ny Paoly amin'ny andininy 7 hoe mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavana. Amin'izany ny hoe mazoto dia tsy vitany hoe marisika ihany, fa ny hoe mazoto dia azo adika kosa hoe mitandrina fatratra ary sarotiny mihitsy amin'ny fiarovana izany firaisam-pinoana izany, ary manao izay tsy arava azy, milofo, miezaka mafy izy, eny mikely aina, ny amelona sy ny azona, ary ny haretany izany ny firaisan'ny fifoazana izany ho mandrak'izay. Io no azo anambarana ny hoe mazoto amin'ny andininy 8. Efa ny ainan'ny fiangonana voalohany zany, ka tsy fiombonan'ny finoana ihany, fa tena fiombonam-piainana misy aza, araka ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly 2:4-7. Nitoeren'ny fitiavana avy amin'ny fanahy masina ny fiangonana voalohany, ka ny ombonana hatramin'ny fananana aza. Indrisa nefany fa nalaky rava izany fiombonana izany, mety ho antony fandaminana angamba, nefa ny devoly koa manao izay nataony, izay mampizarazara sy mampiady sy mampisarabazana, ka dia ravan-daharana ilay fiombonana masina nafinaritra. Zany no hananarana ansika zanaky ny fifoazana,
manatrika ity isan-keritaona ity, ananarana ansika ka ilazan'ny Paoly hoe mangataka aminareo aho mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, mba sy ho lasaka ao anatin'izany lavaky ny fisaraham-bazana izany ny zanaky ny fifoazana, ny zanaka karaha-malaza ray manontolo. Misy toe-po, misy toe-panahy vaovao avy amin'ny fanahy masina entina manatanteraka izany ny firaisam-pinomy izany, ary amporisiny isika mba hangataka izany amin'ny tompo. Lazain'ny Paoly mazava tsara ny hoe andeha amin'ny firaisan'ny fanahy manana ny fanetrentena rehetra, manana ny fanetrentena rehetra. Ny hoe fanetrentena rehetra dia azo adika hoe ny tena fanetrentena na ny fahafenoan'ny fanetrentena dia ny fananana toe-po izay vonina mandrakariva hiatrika sy ahatanteraka ny zavatra anankiray ho fanasoavana ny hafa na dia sarotra tanteraina azy zany. Ao anatin'izany fanetrentena izany no ahaizana mandinika sy mandanjalanja ny atao rehetra, ka sy hevitra ny tena ho ambony noho ny hafa, na hiavaka noho ny hafa, na ho marina noho ny hafa isika. Toe-panahy vonina hanompo ampitiavana ny hafa ka sy mila tambiny, zany ny fanetrentena. Paoly dia manazava tsara ao amin'ny Filipianina 2:5-7 fa Jesosy no modely ny fanetrentena kristianina, dia nandaozany voninahitry ny ray ny tonga teto amin'izao tontolo izao, ary tonga teto izy tonga olombelona dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Zany toe-panahy zany no tian'ny tompo ananansika zanaky ny fifoazana. Ny olona manana fanetrentena no azo antoka fa ahay iara asa, azo antoka fa ahanana fiombonam-po amin'ny atao rehetra. Fa raha zeo ny fanetrentena ry havana dia fiasarambela sy daholo hitondrana ny raharaha, ka mody sy miady nefa kobay akelika hiany. Tsy zany ihany fa ao anatin'ny fananana fanetrentena no isian'ny fahalemem-panahy, ny faharo-po mandefitra amin'ny fitiavana. Toe-panahy avy amin'ny fanahy masina omenany mino izay mandeha amin'ny fiantsony zany, ka mahatonga azy hifanantona, mahatonga azy sy hifampiatakataka, mahatonga azy hifanakalo hevitra, ka hifampidinika hampandroso ny asan'Andriamanitra. Ampita ao amin'izay voalaza ao amin'ny Hebreo 12:4. Ao anatin'izany fahalemem-panahy sy faharo-po mifandefitra amin'ny fitiavana izany no hananana koa fovonina hifamela heloka, ary fovonina hifanohana sy hifanampy mandrakariva ary hifanarina. Jesosy dia miteny tamin'ny mpianatra hoe mianara amiko fa malemy fanahy sy miavina am-po aho. Matio 2:7. Ireo no vy miaina mampiesika sy mamelona ny firaisan'ny finoana avy vokatry ny fanahy masina, izay mpianarina antsika zanaky ny fifoazana amin'ity isa-taona ity. Mila fanetrentena zany, mitaky fahalemem-panahy, fandefitra amin'ny fitiavana sy ny firaisan'ny finoana, zany no fahatanterahana azy. Zany indrindra no sy nahaizan'ny fiangona tany Korito ny aina tamin'ity firaisan'ny finoana ity, satria tsy nanaiky ny fitaren'ny fanahy masina izy ireo, nanjaka ny fifampiandaniana, ny fifampizarazarana, ny vakivaky ny fiangonana, ka ny sasany ny teny hoe izahay an'i Paoly, ny sasany ny teny hoe izahay an'i Kefasy. Korintianina 1:12 ka nanjary tongo bagovaky ka sady naharary no nahamenatra tokoa izany. Anarina mafy minjanaky ny fifoazana mba sy ho tratra ny velam-pandroky ny fahavalo izay mitady ampizarazaransika ankehitriny. Anarina mafy mba hazoto hitana ny firaisana vokatry ny fanahy masina, satria na dia maro azy isika dia tena iray ihany ao amin'ny
Kristy. Romanina 12:15. Zany no mitarika asika isery ny lohahevitra faharoa, iny hoe ampiraisiny ny fanahy masina amin'ny fanompoana iray isika, na dia samy hafa aza ny fanomezam-pahasoavana nomena asika. Lohahevitra roa trany no hanazavantsika izany, dia ny 17 ka hatramin'ny 112. Ny voalohany izay nazavana ny hoe harena nomeny Jesosy ansika ny fahasamihafany ny fanomezam-pahasoavana izay natolotra ansika. Harena nomeny Jesosy ansika ny fahasamihafany ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny tompo ansika. 17 ka hatramin'ny 112. Manomboka eto dia ny maizy azy ny tsirairay ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny fifoazana no ifatohan'ny fanazavana. Ka na dia ao tokoa aza ny mahairay ny finoany, ny mahairay ny batisa, ary tena ankonana iray isika ka sy misy vahiny na tompon-tany intsony, araka ny voalazan'ny Paoly eo amin'ny Efesianina 2:9-10, dia ao anatin'izany ny fiangona tokana sy azo zarazaraina izany no hanomezany Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Dikan'izany dia samy manana ny maizy azy ireo tsirairay izay nomena fanomezam-pahasoavana maro samihafa ireo. Ao amin'ny Korintianina voalohany 2:12, 14 ka hatramin'ny 19. Korintianina voalohany 2:12, 14 ka hatramin'ny 19 no hanazavan'ny Paoly ny maizy azy ny tsirairay ao anatin'ny fiombonana masina izany, ka ampitahany indrindra ny fiangonana na ny zanaky ny fifoazana sy maninona amin'ny tena ny olombelona iray sy misy fahasembanana. Ka ao amin'izany tena ny olombelona izany no hirafetan'ireo organa maro samihafa izay mifampiankina, mifameno ary mifanohana tanteraka eo amin'ny vatan'olombelona anankiray io. Zany no endrika hanazavan'ny Paoly ity harena ao anatin'ny fahasamihafany ny fanomezam-pahasoavana ity. Harena sarobidy omen'i Jesosy ny fiangonana ny fananana olona samy manana ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa ao anatiny. Harena sarobidy nomen'i Jesosy ny zanaky ny fifoazana ny fananana ireo toby lehibe 4. Sy mifanohitra ireo, sy mifamono ireo, ary tena mifameno tanteraka. Izay sy mahalala ny fifamenoany zany dia mangataka azy mba hianatra ny tantara, ka ahalala ny fiarahan'izy 4 mianaday ray aman-dreny tany aloha miasa. 17 ka hatramin'ny 10 dia lazain'ny Paoly mazava fa Kristy no nanome ny fiangonana izany ny fanomezam-pahasoavana izany. Ao 17 dia lazaina hoe fahasoavana io fanomezana io, miavaka amin'izay ilazana azy ary amin'ny Romanina 12:14 sy ny Korintianina voalohany 12:14, fa ao dia tononona hoe fanomezam-pahasoavana izy. Fa eto amin'ity perikopa-anjaratsika ity, indrindra fa amin'ny 17 dia nitononona hoe fahasoavana. Ka na dia teny sy mifanalavitra fa iray fototra ihany aza ny hoe fahasoavana sy ny fanomezam-pahasoavana, dia azo ambara fa amin'ny ampiasan'ny Paoly ny teny hoe fahasoavana dia tiany ampahafantarina ny fiangonana ny maha avy amin'ny Kristy izany fanomezam-pahasoavana izany, fa sy miankina velively amin'ny fahamendren'ny olona izay nomena azy. Koa tahaka ny maha avy amin'ny Kristy ny fahasoavana ho famonjena izay sy avy amin'ny asa fandraho isy reherea, araka ny Efesianina 2:15 ka hatramin'ny 17, no hilazana koa
fa avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy irery ihany no hanomezana ny fahasoavana ho amin'ny fanompoana, ka tsy misy irery ihany ny olona izay nomena azy. Manohitra ireo fihesikesehana karismatika maro samihafa izay mbola miseho sesilany amandraka ankehitriny zany. Fa ireo fihesikesehana karismatika ireo dia matetika manindraindra sy manasongadina ny olona izay nomena ilay fanomezam-pahasoavana, ka ny mampalahelo dia takona tsy hita intsony Jesosy izay nanome azy. Toeriny Paoly zany. Kristy izay nisandratra no manomeny mino ny fanomezam-pahasoavana. Ny Salamo 4:4-20 no anakinan'ny Paoly izany ny fanazavany zany. Ity Salamo 4:20 ity raha lazaina mankapobeny dia hira fankalazana ny Jehovah Andriamanitra, an'ilay Jehovah mpanjaka izay nandresy ny fahavalon'ny Israely hatrany Ezipta mandrapatonga ny tany Kanana. Ary ilay Jehovah Andriamanitra nampitoetra ho mandrakizay tao amin'ny tendrombohitra Ziona ny anarany masina. Aza ampitahaina amin'ny Salamo 10:10 zany. Anisan'ny salamo izay noiray ny fiangonana tao amin'ny tempoly tamin'ny fankalazana ny andro Pentekosta koa ny Salamo 4:20 izay ahatsiarovany fiangonana Israely indrindra ny nanomezan'ny Jehovah Andriamanitra ny lalàna tao amin'ny Sinay sy ny fanaterana ny voaloham-bokatra ihany koa. Izany rehetra izany no ampitahain'ny Paoly amin'ilay Kristy nisandratra navita ny asa-pamonjena teto amin'izao tontolo izao, ka ny fahafatesany sy ny fisanganany tamin'ny maty no nandreseny ny fahavalo dia devoly sy ny fahafatesana ary izao tontolo izao, ary nampiorenany ny fiangonana masina tamin'ny alalan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta zany. Ka na dia tsy tena mifanandrify loatra aza ny fanazavana izay noraisin'ny Paoly, dia izao no azo amin'ny tinana ny nandraisana an'io Salamo 4:20. Kristy izay nisandratra nakarina any an-danitra rehefa nandresy ny fahavalony dia nampidina ny fanahy masina teo amin'ny apôstôly fahizay izay niara-ny vory tamin'ny andro Pentekosta. Ary izany fanahy masina izany no nanome azy ireo ny fanomezam-pahasoavana izay samihafa tokoa. 11 indrindra no ilazan'ny Paoly izany fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavana nomena ny fiangonana izany. Ahitana ny fitanisana io fanomezam-pahasoavana maro samihafa io koa izay voalaza ao amin'ny Korintianina 1:17-20 sy 2:20-30 ary ny Romanina 2:2-4 sy ny Petera 1:4-10. Eto amin'ity periko-panjaratsika ity dia fanomezam-pahasoavana 5 ihany no noraisin'ny Paoly, dia ny apôstôly, mpaminany, evangelista, mpiandry sy mpampianatra. Fa aiza ny hafa? Izany akory tsy midika fa manamaivana ireo fanomezam-pahasoavana hafa izay tsy voatonona i Paoly, na mihevitra izany ho sy nomena ny fiangonana tao Efesosy, tsy zany velively, fa misy fampianarana izay mihevitra fa ny faminaniana na ny fanasitranana na ny fananana fiteny amin'ny fiteny sy fantatra, ireo no heverina ho ambony indrindra tamin'izany fotoana izany. Ka dia nilazain'ny Paoly mazava tsara ireto 5 ireto ho fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Azo ampitahaina amin'izay voalaza amin'ny Korintianina 1:20-20 zany, fa raha mitanisa ny filaharan'ny fanomezam-pahasoavana izy dia izay voalaza eto amin'ity periko-panjaratsika ity ihany koa no asandatra ho ambony amin'izany. Ny tiana ho lazaina amin'izany dity, ireto fanomezam-pahasoavana 5 ireto dia mahakasika mivantana ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Ary izany no laharana voalohany amin'ny Paoly, ny fanambarana mivantana ny filazany tsara, ka izay no apetraka ho voalohany indrindra.
Amizany ny hoe apôstôly lazanareo izay nahita mason'i Jesosy sy vavolombelony fisanganany tamin'ny maty dia tononona ho fanomezam-pahasoavana nomenany fiangonana koa, ka ho vavolombelony zany ny fahafatesana sy ny fisanganany Jesosy tamin'ny maty zany izy amin'ny alalan'ny toriteny izay nataony. Asan'ny apôstôly toko 2:9 sy ny toko 7:7 ary ny Korintianina voalohany toko 12:7 ka hatramin'ny 7. Ny hoe mpaminany dia sy mba manana izay hevitra heverana tahaka izay heveran'ny fifoazana ankehitriny azy loatra, ilazana olona izay mafantatra sy mandinika zavatra miafina. Tsy izany loatra ny mpaminany eto, filazana olona izay mitondra ny afatra avy amin'Andriamanitra, ilazana ny olona mitondra ny feon'Andriamanitra, ka miteny tahaka izay voalaza tany amin'ny testamenta taloha hoe izao ny lazain'i Jehova, dia izany koa agnataony mpaminany marina ankehitriny, izao ny lazain'i Jesosy ho amin'ny fiangonana. Io no voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:12-13 sy ny Korintianina voalohany toko 4:13. Ka olona milaza ny filazany tsara ho fanisihana sy fampaheresana ny fiangonana tondronina hoe mpaminany. Ny evangelista dia ilazana ireo olona izay manokana agnandrom-piainany manontolo sy momba azy rehetra ho amin'ny fitoriana ny filazany tsara, indrindra fa amin'ireo izay mbola sy mahare sy tsy mahalala izany. Timoty 2:4-5, asan'ny apôstôly toko 1:20. Ary ny hoe mpiandry izay fantasika loatra dia ilazana ireo olona izay nasoy ny tompo ho amin'ny famahanana sy fikarakarana ireo olon'Andriamanitra, ka mamahana azy amin'ny tenin'Andriamanitra madio sy miay azy andro manalina. Zao na toko 2:17, asan'ny apôstôly toko 2:17 ary ny Petera voalohany toko 5:1. Ny mpampianatra indray dia hanondroana olona izay nandalina ny soratra masina, ka mampita izany ho an'ny fiangonana mba ho fiampianarana marina sy madio no ho voarain'ny fiangonana. Ireo no fanomezam-pahasoavana izay lazain'ny Paoly, ka mahakasika indrindra ny fitoriana ny filazany tsara izy 5 voalaza ireo. Fa misy izay hafa ankoatr'izay tsy azon'ny Paoly amaivanina, fa voalaza kosa amin'ny fomba hafa. Amin'ny tapany faharoa dia ilazantsika ny hoe misy fikendrena ny amin'ny nanomezana izany ny fanomezam-pahasoavana izany ho an'ny fiangonana. Misy fikendrena izay ny voalaza mandinin'ny 2:20 ka hatramin'ny 4:9. Andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:9. Asika sokajina amina fikendrena telo lehibe zany. Ny andininy 2:20 ny fikendrena voalohany, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Io indrindra no antony nanomezana ny fanomezam-pahasoavana, ho fanatanterahana ny olona masina. Amin'izany no hoe fanatanterahana dia manana ny hevitra hoe manao mba ahatanteraka na mitondra ho amin'ny fahafenoana, na koa hoe manofana azy ho amin'ny fahatanterahana. Ao anatin'izany ny fahatanterahana izany no misy ny fanamboarana ho amin'ny laony indray ny fiainana izay efa simba, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay iasan'ny fanahy amin'io fanomezam-pahasoavana io. Amin'ny alalan'izany ny fanomezam-pahasoavana nomena izany no amenoana ny mino amin'ny fahabangany rehetra mba ho feno sy tanteraka ny fiainan'ny fiangonana, ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. Voalazan'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2:7-7. Ny fanomezam-pahasoavana izay nomena sika iriavana, ny fanomezam-pahasoavana izay nomena sika dia iasan'ny fanahy masina ho fanatanterahana ansika na ho fanamboarana ansika isan'andro zany, mba hananansika ny fahafenoana dia sy hafa fa ny fiainam-pahamasinana. Mahatonga ansika hitoetra tsara ao amin'ny Kristy tahaka ny sampana velona sy mamoa ny fanomezam-pahasoavana izay nomena ansika, ka amboarina isan'andro isika mba hanana fifandraisana velona amin'izany Kristy izany, mba hahatonga ny fiainansika hanjakan'ny Kristy tanteraka, ka hanatanteraka ny sitrapony. Ny fanomezam-pahasoavana izay nomena ansika dia karazana kofehy
natady mahazaka iray lehibe amantorana ny fiainansika ho eo amin'ny Jesosy. Zany no antony. Ka amin'izany no anavaozana ansika isan'andro mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana ansika. Ary ao anatin'izany no hanompoansika marina ny tompo ao amin'ny fiangonana misy ansika. Tononona hoe diakonia ny fanompoana eto. Ka ao anatin'izany ny asa diakonia izany no ilazana mandava tsara fa asa ataon'ny olona anankiray ho amin'ny tombosoan'ny be sy ny maro ny hoe asa diakonia na asa fanompoana ao amin'ny fiangonana. Fikarakarana na fandrosoana sakafo zany tamin'ny voalohany na ny raharahany latabatra araka ny asan'ny apôstôly toko fahaenina voalohany. Kanefa raha mijery ny Korintiana voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy ambin'ny folo isika, ny asa diakonaly dia tsy mijanona amin'ny raharahany latabatra ihany fa masahana indrindra amin'ny fampandrosoana ny fiangonana iray manontolo ka mahakasika ny fanohanana ny fitoriana ny filazantsara zany. Raha mijery ny Matio toko faharoapolo andininy valo amby roapolo aza sy ny Marka toko fahafolo andininy dimy amby efapolo dia anondroana ny famonjena vitan'i Jesosy na ny asa nataon'i Jesosy ho famonjena, ny asa diakonia. Ka mahasahana indrindra ny mahaolona ansika manontolo zany, tsy ho an'ny fanahy ihany fa mahakasika ny saina sy ny vatana koa. Izany asa diakonaly zany. Fa ny faratampony dia ny ananany ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny famelan-keloka. Andininy manaraka no iresantsika. Fikandrena manaraka andininy fahatelo ambin'ny folo, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny haben'ny fahafenoan'i Kristy. Ny fanomezam-pahasoavana izay nomenantsika dia tsy natao indrindra ho an'ny tenantsika fa natao ho an'ny hafa, hitodiana amin'ny hafa ary mba hahitan'ny hafa an'i Jesosy. Zany ny tena antony. Tsy izany ihany fa ny fanomezam-pahasoavana izay nomenantsika dia natao hahitan'ny hafa fifaliana, eny na ahitavana indrindra ny firaisan'ny finoana ka hiarahana mientana ho amin'ny asan'Andriamanitra mba ahavita sy ahatanteraka ny fikendrena izay apetraka Andriamanitra ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahy, ka mahatratra izay voafaritry ny programa n'asan'ny fiangonana voatondro. Ary ny fanomezam-pahasoavana dia manaza sy manaraka tsara izany rafitra izany ka mahatonga filaminana ao amin'ny fiangonana. Tsy fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Jesosy ny fanomezam-pahasoavana izay mitondra fanakorotanana, sia. Ary tsy fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Jesosy ny fanomezam-pahasoavana izay mamboly antoko-pivavahana vaovao eseroa, tsy zany. Ary ny tena fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Jesosy dia manaiky ny rafitry ny fiangonana mba hampandroso ny fiangonana, ary indrindraindrindra manaiky ho zahan-toetra raha ilainy zany. Eo indrindra no lazain'ny Paoly eto mba ahatonga asika ho amin'ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka sy fahalalana ara-tsaina ihany fa fahalalana amin'ny fiainana andavanandro. Mahagaga ry havana raha ny olona izay milaza ho mahalala an'Andriamanitra, mahalala ny zanak'Andriamanitra no mivelona amin'ny lolo-po sy ny fisarahana ary ny fisitokositokoana, ny fifampiandaniana, mampieritreritra zany. Mampieritreritra zany. Fa ny fiainana amin'ny firaisan'ny finoana dia tena endrika anehoana ny fahalalana ny zanak'Andriamanitra zany, ka mahatonga ansika sy ho lasaka amin'ny fizarazarana. Ary izany no ahalalana mahaolona lehilahy lehibe asika. Sy ny fahelana ao amin'ny fiangonana ihany, fa ny fahalalana ny mahalehilahy lehibe dia ny fahatrarana ny hoatry ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy ao amin'ny fiangonana. Tian'ny Paoly tafalasaka ao am-ponsika izany mahalehilahy lehibe ansika zany, ka sy manaiky ho zarazaraina na ampitokotokoana amin'ny fomba maro samihafa sika. Zao ny voalaza amin'ny Efesiana toko fahatelo andininy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha sivy ambin'ny folo.
Efesiana 2:7-10 ka hatramin'ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka maka sy orona mafy amin'ny finoana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny, ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenoana anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Manamafy izany ny 4:12 amin'ity perikopa-anjarasika ity. Volazao mo 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy, mba sy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolimbolen'ny rivotra sy ny fampianarana samihafa amin'ny saim-piesy ataon'ny olona sy ny fikendreny hatanteraka ny hevitry ny fanotahana. Sy ho heverin'ny Paoly ho zaza intsony ny fiangonana tao Efesosy fa efa lehilahy lehibe, ary mizany mahalehilahy lehibe zany dia tokony hanary ny fahazazana. Ampita ao amin'izay voalaza amin'ny Korintiana 1:11-12. Ny toby lehibe kalamalaza dia 470 taona. Raha misy olona 470 taona eto dia tokony hisangana izy fa izany no anehoana ny halehiben'ity zanaka karamalaza ity. Raisin'ny Paoly ho fahazazana eto, raisin'ny Paoly ho fahazazana na dia olona efa ela netezana ao amin'ny fiangonana aza, ny toe-panahan'ny kristianina sy mandeha mendrika ny fiantsoana azy ka manaraka mora foana ny famotahana sy ny fampiviliana ataon'ny olona sasany izay iraky satana hanimba ny asan'Andriamanitra. Fahazazana ny manaiky ampiadiana, fahazazana ny manaiky ho zarazaraina, fa ny olon-dehibe dia tsy mba azo fitaina na azo ampiadiana na azo ampizarazaraina. Mpandeha sambo i Paoly ka mahita gn'afisiky ny rivotra izay mibaiko mora foana ny onjan'ny ranomasina, ary ny onjan'ny ranomasina indray no mampilangilana ny sambo. Ampita ao amin'izay voalaza amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:20. Raisin'ny Paoly izany afisiky ny rivotra eny amin'ny ranomasina izany mba ampitany ny fiainan'ny fiangonana, ka ilazany mazava tsara fa misy ireo izay mitady hanimba ny fiainan'ny fiangonana ka mahatonga ny fiainansika ankehitriny misy balotazy. Misy balotazy vokatry izany fanilangilangana ansika izany. Raha tsy mitandina aza isika dia lazaina mazava tsara fa ho loza ny vokatry izany. Ko aoka isika mba handeha mendrika ny fiantsoana isika. Amin'izany ananana firaisana finoana vokatry ny fanahy. 9:12 ka hatramin'ny 9:12 ka hatramin'ny 9:14 no fikendrena farany. Fa mba hanaraka ny marina fitiavana ka hitomba amin'ny zavatra rehetra amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitomboan'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina noho ny fifanompoan'ny isan-toniny araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka ampandrosoana ny tenany amin'ny fitiavana. Setry n'izay voalaza teo aloha, ny zanak'Andriamanitra na ny zanaky ny fifoazana dia tena lehilahy lehibe ka manaraka marina ny fitiavany, manaraka ny marina amin'ny fitiavany. Ny hoe marina eto dia azo adika hoe ny mahisy, dia ny fampianarana marina voatolotra zany. Tena ambara amin'izany dia tsy hafa fa ny filazan'ny tsara velona izay nomen'Andriamanitra ny mpanota amin'ny alalan'i Jesosy. Amin'izany fanarahana ny marina izany dia miseho avy hatrany ny fandavanareo famotahana maro samihafa izay miseho sesilany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, fa mihazona kosa izay efa natolotra, izay efa noraisina ka sy atakalo na inona na inona. Ary izay mampaherezana ansika zanaka karamalaza, zanaky ny fifoazana izay manatrika eto, fa ho azonitsika mafy ny fampianarana izay efa natolotra ansika ka sy avelansika izany. Na misy mamitaka, na misy aza ny manilangilana ansika, azonitsika mafy ny fampianarana izay nomenansika, na dia tsy eto intsony aza ireo nanome azy satria marina izany. Amin'ny faharoa dia lazaina ny hoe mitombo amin'ny fifanompoan'ny isan-toniny. Eto dia misy ny mekanisma ao amin'ny fifanompoan'ny fiangonana, dia ny fiarahan'ireo miasa mba hampandroso ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Efa voalaza teo aloha ao amin'ny Korintiana 1:12
ndinina 220 ka hatramin'ny 220 zany. Fa ny organe ao amin'ny fiangonana dia tsy mahazo mifanelikilika, tsy mahazo mifanavakavaka, fa tena mifameno tanteraka. Mampianatra ny Sanatria Masina eto aho dia tsy hoeninareo eny ho eno ihany fa tsy ara-dalàna aza raha tsy misy teknisianina izay mampiasa ireto fitaovana ireto mba hampitana izany hafatra izany any aminareo. Zany no endrika isehoany. Misy ny fifampiankinana, misy ny fiarahana miasa mba hampandroso ny fiainan'ny fiangonana. Amin'izany indrindra no tian'ny Paoly ananantsika izao faneva izao. Eto am-pamaranana ry havana, eto am-pamaranana dia sady fampianarana no fampieritrretana antsika izao loha hevitra ny menantsika izao hoe firaisan'ny finoana vokatry ny fitiavana. Fampianarana antsika satria sitrak'Andriamanitra loatra ny ahairantsika na dia maratsika. Na dia maratsika dia tsy misy zanakala hafa fa tena iray ihany tanteraka ao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny fifoazana no tena ahitana marina ny firaisan'ny fiangonana, na dia eo aza ny iainana azy ao amin'ny FFKM. Heverinay mako fa tsy ny fanakambanana ny anaram-piangonana ho iray loatra ny tena ho resana eto, fa ny ananana fo mifankatia, tsy mifanarasy na miasara velatsy na mifanameloka ankolaka na mivantana, fa fananana kosa fo mahay iray mba hampandroso masan'Andriamanitra. Fampieritrretana koa satria tsy azo fenina, azo takona fenina, fa misy ny fizarazarana, ny fifanipahana tahaka ny valalakarona eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Ka ampieritrretana ansika zanaky ny fifoazana izay manatrika ity isa-taona ity mba handeha miendrika ny fiantsoana. Hitandremantsika toy ny anak'Andriamaso ny firaisan'ny finoansika vokatry ny fanahy masina. Tsy anaiko zarazaraina ny zanaky ny fifoazana satria iray ihany izy. Fanahy masina ny anampy sy tari-dalànantsika ho amin'izany rehetra izany. Favatsika. Satra indrindra Tompo ny nampianaranao anay, mamelagna elikay mamondrafo aminay ny sy fahatanterahanay. Ka io ny teny mba hitombo ao am-pon'ny zanaky ny fifoazana. Anananay ny firaisana tokoa vokatry ny fanahy, ka andehananay araka izany. Fa satria izany no niantsoana ho anay. Ny anarana Jesosy. Amen.